Azantsika hatrany amin'indro fa ao amin'ny rampitsy fa 2020 volana jolay kosa no anatanteraka ny fanadinam-panjakana voalohany dia ny CEPE ireo mpiadina amin'ny ankapobeny kolonga madinika no hiatrika izany sy nampandro ny sain'izy ireo ary ny minisitra ny fanabeazam-pirenena tamin'ity andro androany ity Andriamatoa Paul Rabary akoatra izay nitondran'ny fanazavana ihany koa ny mahakasika ireo mpampianatra frama. Afaka miatrika ny fanadinana CEPE ampitonona ny mpiadina 1,707,7 manerana ny nosy. 420 ora mialohan'ny fanadinana. Efa mipetrapetraka avokoa ny fiomanana amin'ny fiatrehana fanadinam-panjakana CEPE araka nambara ministra ny fanabeazam-pirenena Paul Rabary. Nosoritany ihany koa fa tsy hisy fiantraikany amin'ny CEPE ny fitakiana izay ataon'ny mpampianatra frama momba ny karaman'izy ireo. Fitokonana frama dia tsy fitokonana filazapazo fa revendication normal be ny azony revendication raha inareo reo raha no miasa manao frama zany mamana revendication satria ny condition ainanjareo hoe fitaraina nanao ataony satria eritreritry izy fa misy olona azotaraina na azotaraina na mpitondra fanjakana ko izany tsy midika mihitsy ny hoe korotana amin'izao fotoan'izao na any amin'ny faritra tsy mahatsitana any zao misy subvention izay nomen'ny bailleur de fonds zany no ny antony maro samihafa eo amin'ilay mpiara-miombona antoka amin'ny bailleur de fonds tsy volan'ny fédéral malagasy eo volan'ny bailleur de fonds nampandalovina tamin'ny hoe tiavo dia tsy tena vola amin'ny lafiny maro samihafa eo amin'ny fitantanana fa tsy mitokony zany mpampianatra any sud-est fa dia hoe ihany zay ny fandaminana fa ny vola tokony ho anazy dia tsy maintsy alohany ka za tsy mino hoe misy olona eto amin'ity Madagasikara ity na mpampianatra na ray aman-dreny mpampianatra na mpianatra maniry no tsisy nisety efa miezaka ny amin'izany teo ny hevitra tsy mitoky tsy maintsy misy ny adihevitra tsy maintsy misy ary dia izany no ahafahanay no miteny hoe misokatra foana varavarana fandamina fa kosa misy zavatra efa nambarantsika mintsika tsara teo any amin'ireny fifandraisana bailleur de fonds reny ny état de droit lutte contre la corruption izany tsy maintsy apetraka dia indraindray ny olona tsy zatra amin'izay atao akory fa ny ministère éducation nationale laha tsy manenjika an'izay izy. Ivitoeram-panadinana 13,900 no isokatra natotosana fanadinana CEPE raha mpitso manerana nosy. 9 taona ny zandriny indrindra ary 420 taona ny zokony indrindra mpiadina amin'izay fanadinana CEPE izay. Manomboka ny valora maraina amin'ny fiantsoana anarana ary ny taranja asa marika, laza olana, fahalalana tsotsotra, ny tantara sy ny fahaiza-miaina no hiatrehan'ny mpiadina ny tapakandro maraina. Ny taranja malagasy, frantsay ary geografia kosa no hatrehan'ny mpiadina ny hariva. Ministera ny fanabeazam-pirenena izay nametraka laharana maitso afaka hiantson'ny rehetra raha misy ny olana mandritra ny fanadinana CEPE. Ka ireto ireo laharana azo iantsona maimaimpona ireo. Ho an'ny Telma 020 30 807 86 na ny 020 26 405 71 na ny mobile 034 20 521 60. RTL 033 83 376 40. Orange 032 03 100 36.